Tranga mampalahelo ny amin'ny mahakasika ny famonoan-tena izay tena nahavaky fo niseho tany Manampontsy satria zazakely maty ary reniny 12 taona no namoy ny ainy niaraka tamin'ity zazakely ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka azy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny trangana famonoan-tena izay niseho tany Manampontsy zay no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Asa ratsy, asa Jolay, asa fanafiana izay efa matetika henontsika foana ary hita manerana ny nosino izay resaka tsy fandripahalemana izay tatoato. Tsy voatatoato no nisy an'izay tsy fandripahalemana izay fa efa hatramin'ny ela dia efa niaina tao anatin'izay resaka tsy fandripahalemana izay foana ny voaka malagasy tsy ankanavaka indrindra fa ireo any ambanivohitra any ary manapitrotraka itsankilan'izany ny resaka tsy fandripahalemana ao andrenivohitra ao. Eny na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina aza dia ahitana an'izay trangana tsy fandripahalemana izay foana amin'ireo renivohitra misy ao Madagasikara ao ary izy io dia miseho amin'ny endriny maro izay resaka tsy fandripahalemana izay. Ao ireo zay manao sinto mahery, ao ireo zay manao fandrobana ary ao ihany koa ireo zay manao fanafiana amin'ny tampiadina izay miditra any an-tranon'olona na ihany koa miditra amin'ireo toeram-pivarotana maro isan-karazany sy amin'ireo toerana izay ahitan'izy ireo vola ao anatin'izay asa ratsy, asa Jolay sy asa fanafiana izay. Ary ny zavatra tsapa sita dia miha mitomba andramonalina io resaka tsy fandripahalemana io indrindra fa ireo mpanao ratsy ao anatin'izay resaka tsy fandripahalemana izay. Eny misy hatramin'ireo mpitandro filaminana aza moa efa voasaringotra tao anatin'izay resaka fanafiana sy ny tsy fandripahalemana izay nitranga sy niseho tao Antananarivo renivohitra izay voatsy ela akory izy iny. Ka eo indrindra no mipetraka fanontaniana amin'ilay hoe izay intsony zany ny olona azo itokisana ao anatin'izay fampandripahalemana izay satria na ireo zay no heverina hampandry fahalemana aza dia miray petsapetsa sy miray tsokombakomba ao anatin'izay resaka asa ratsy sy ny asa Jolay izay ary matoa tsy mety fongotra hatramin'ny fakany io asa ratsy sy ny asa Jolay io dia midika izay fa mety tsy voafongotra ihany koa ireo zay tampanjotra sy ireo zay azo lazaina hoe trondro vaventy ao anatin'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadina izay indrindra fa ireo zay mpamatsy fitaovam-piadina ao anatin'ny izany rehetra izany. Ao anatin'izay resaka trangana tsy fandripahalemana izay hatrany ny tranga teny Elasorateny mpivady izay voasambotra ny polisy pirenena taoriny fandrobana fikasana hamono mahafaty ny mpivarotra ronono iray teny Elasorateny ady amin'ny asa Jolay moa izy ity. Nantsony mpivady iray ho any an-trano ny vehivavy izay mipivarotra ronono iray. Nolazain'izy ireo fa misy ronono sy bidon amidy any amin'izy ireo. Vantany vao tonga tao an-trano nefa ilay vehivavy izay mipivarotra ronono dia nohidin'izy ireo ny vavahady mba tsy hahafahany mivoaka ary nanaovana izy mivady angaridona ka tsy namelany raha tsy nahetsika intsony. Niezaka ny antsivonjy ihany ilay niaramboina saingy toerana mangina no nisy azy ireo. Mbola nokapohina tamina boiron ihany koa ny teo amin'ny lohany ka nianjera ary tsy nahetsika intsony ilay niarandoza. Noheveriny reto mpivady reto fa efa maty ilay nanaovan'izy ireo asa ratsin'izy ireo zay ka nalainy ny finday sy ny vola 400 ariary ary ny bisikletany. Taorian'izay dia nandositra ny alany Antananarivo izy mivady ireo ary rehefa natao ny fikarohana sy ny fanadiadiana dia tratra tany Manalalondo izy mivady ireo ny sabotsy 24 Mey 2024 lasa teo iny. Nanokafana fanadiadiana ary natolotra ny fampanoavana rehefa vita izany fanadiadiana izany ireto mpivady izay mbola tanora dia tanora ireto nefa dia nahavanondoza amin'izay famonon'olona izay satria raha nitranga izay no resahana dia tena famonon'olona ity nataon'ireto mpivady ireto fa io moa zany araky n'ilay fiteny manao hoe namono biby tsy nahafaty ka ny fiteran'ny rambony
ka izay indrindra no nahazo an'ireto mpivady anankiroa ireto raha toa ka efa nihevitra izy ireo fa maty soamantsara ilay olona izay noheverin'izy ireo hovonoan'izy ireo tao anatin'izay fandrobana izay nefa tsy maty akory ka ilay olona fa mbola tao anatiny safotra fotsiny ka navelan'izy ireo lasa izy ireo nandositra taorian'izay asa ratsy sy fahabibiana izay nataon'izy ireo zay ka dia tena mendrika ny ahazo sazy farakin'izay hentsitra ny olona manao habibiana tahaka an'izao satria ny mamono olona izany dia tena fahotana lehibe ary izay indrindra ny tokony ahazon'izy ireo sazy farakin'izay hentsitra ao anatin'izay resaka famonoan'olona izay nataony ireto mpivady izay tena mbola tanora dia tanora ireto nefa dia efa nahavandoza tahaka an'izao nataon'izy ireo zao hatrany andao amin'izay ho resantsika ny tranga izay niseho tany Manampontsy zazakely maty ary reniny vao 12 taona monja izay maty niaraka taminy nitrangana tranga mampivarahontsana atao Ampasinambo Antanambao Manampontsy tamin'iny herinandro iny ka nahafatesany zazakely izay 9 volana sy ny reniny izay vao 12 taona araky ny vaovao ray voalaza fa nikendain'ny reniny ilay zaza ary taorian'izay dia namono tena ihany koa ilay reniny niteraka alahelo sy fahatairana teo amin'ny mponina any toerana ity zavanitranga tany Manampontsy ity raha mbola andrasana kosa ny fanazavana ofisialy ny amin'ny mahakasika ny antony izay tena nahatonga azy ireo nanao an'ity famonoan-tena ity moa ve dia tena namono-tena tokoa ity reniny ity zaza ity sy ny zanany izay novonoany ity sa zavatra fa nitranga fa mety natao sarisarina famonoan-tena ihany koa ho ireo sasany izay mametraka fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao ankehitriny izao tena mampalahelo tokoa raha toa ka tena vitany ilay renim-pianakaviana no namonony zanany ary rehefa aveo dia nanapa-kevitry ny hamonon-tena izany ity renim-pianakaviana izay tena mbola tanora dia tanora ity any Manampontsy ity ka niafatra ninninona ny olana izay mianjady eo amin'ny fiainana ninninona ny zavatra mandalo dia aza atao makivy izany ary aza milavolefona ka andeha hamonon-tena izany fa io fiainana io dia tsy maintsy misy foana izay hoe indrokely zay hoy ny mpandrafitra fa tsy hoe indray mandeha mantavary akory dia handevitrotrobe ao anatin'izany fiainana izany ary ny onjam-piainana dia samy manana ny azy fa tsy izany akory no entina andeha hamonon-tena na ihany koa hamoizana fo ao anatin'izany rehetra izany fa mila mitraka ary mila manana finoana ao anatin'izay fiainana izay fa io olana io dia tsy maintsy misy foana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa